Falmerabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga amin'izao fotoana lehibe izao dia mbola raisitsika ho fahasoavana lehibe ho antsika ny ahafahantsika miaraka mivory ato an-tranon'Andriamanitra izany. Na dia vitsivitsy ary aloha tsika ndao tsika te-haka mafy ho an'ny tompontsika, te-haka mafy ho an'Andriamanitra. Dia teneno hoe tonga soa ianao Andriamanitra, tonga soa ianao Jesosy, tonga soa ianao Fanahy Masina eto amin'izao toeran'izao. Dia ilazao koa io namanao io akaikinao io, tonga soa ianao eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Chers frères et sœurs, c'est encore un plaisir de vous recevoir dans ce culte ici à Réfi Andjoudjakil. Chers frères et sœurs, nous prenons encore comme une grande bénédiction pour nous d'être réunis ensemble dans la communion, d'être réunis ensemble dans la prière, d'être réunis ensemble dans la louange et l'adoration. Chers frères et sœurs, aujourd'hui encore, Dieu a quelque chose à vous réserver. Dieu a quelque chose à vous dire et Dieu va venir auprès de vous, Dieu va vous parler et Dieu va vous toucher. Watsika tongeto tsy ataontsika hoe fahazarana ny fotoana iarahana toy izao. Fahafantatsika fa teny Andriamanitra milaza hoe na misy 2 na 3 mivory amin'ny anarako dia eo avony iaho. Dia androany zany raisitsika ho fotoana spécial foana, raisitsika ho fotoana hoe ahita an'Andriamanitra tsika, ahita ny voninahitra Andriamanitra tsika, amen. Dia ahita ny herin'Andriamanitra koa isika hikasika atsika, dia arefeo feon'Andriamanitra mibitsika eo amin'ny sofitsika, dia ahita ny tanany koa itsika hikasika atsika manokana. Ho an'ireo izay mety hoe navesatra ny fonao niditra tato, voakato maivana ny fonao. Raha ianao na olana misy zavatra saribahana na mety misy zavatra tsy dia sarotra loatra, tonga eto ianao hikasika anao Andriamanitra, mivoaka eto ianao mivany olanao, amen. Ho anao ihany koa izay mety hoe
tady torohevitra nytady vaolana, androana ny fanahy masina hiresaka aminao, androana ny fanahy masina hanome anao bitsika vaovao, hanome anao an'izany hoe intelligence avy any amin'Andriamanitra zany. Amen. Dia andaotsika anomboantsika amin'ny fotoana, andaotsika iombona hiaraka hivavaka, isika rehetra mihitsy hiaraka hivavaka, hiresaka amin'Andriamanitra, hanokatra ny fotsika, hanokatra ny saitsika, dia hanokatra ny fotsika ihany koa. Chers frères et sœurs, pour commencer ce culte, nous vous invitons à prier avec nous. Nous vous invitons vraiment à vous épancher devant votre Dieu, ouvrir votre cœur, ouvrir vos pensées, et que ce moment soit vraiment réservé pour un culte entre vous et le Seigneur. Andosika iraiky vavaka, samy manona ny vavaka, samy miresaka amin'Andriamanitra amin'izao. Père Céleste, nous te remercions encore pour ce jour que tu nous as accordé. Nous te remercions pour le souffle de vie. Nous te remercions pour la santé. Nous te remercions pour les moyens que tu as mis à notre disposition. Père Céleste, nous savons que tu es un Dieu compatissant. Tu es un Dieu bienveillant. Tu es un Dieu rempli d'amour. Et que jusqu'à aujourd'hui, ta bienveillance n'est pas arrivée à son terme. Aujourd'hui encore, ensemble, nous proclamons que tu viendras parmi nous étendre ta main puissante, que tu viendras parmi nous prononcer des paroles avec efficacité et que tu viendras parmi nous remplir nos cœurs, tu viendras parmi nous remplir nos pensées et que nous allons voir ta main agir, nous allons voir ton trône s'éclairer, car à toi seul appartient, notre Père, la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous faisons cette prière. Amen. Amen. Taketsintsika tonga amin'ny fotoana iarahantsika manao hira fiderana, hira fiobina, hira fanomezana voninahitra an'Andriamanitra, dia aokatsika hitsangana amin'izany fotoana izany, dia ireo mpitarika fiderana no hitondra antsika amin'io fotoana io. Mety aminao io mpitsanganana te-atanakao. Alleluia, tsy ho an'olombelo izany fa ho an'Andriamanitra. Raha mbola misy mafy noho izay dia ataovy mafimafy ihany ho an'i Jesosy, ho an'ny fanahy masina ho an'ilay Andriamanitra any ambony ao. Alleluia. Alleluia. Dia manamafy hatrany ny fiarabana izay efa natao mpanompon'Andriamanitra teo aloha, arabaina avokoa isika rehetra izay efa tonga eto an-toerana. Fiadanan'i Jesosy Kristy anie dia ho aminao, ho amin'ny ankohonanao, ho amin'ny fiainanao ray manontolo mihitsy. Tsy adinontsika ihany koa ireo namantsika izay manaraka en ligne. Nous vous saluons également, frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Amen. Androany nitaonanao zahay ao anatin'ny fiderana hoe aza misaintsaina ny aminao, fa ndao hisaintsaina ny amin'ny Andriamanitra. Mety manana olana ianao, mety manana aretina ianao, fa androany andaontsika tsy hanao tia tena hoe nenahy ihany aloha, fa ndao omentsika voninahitra Andriamanitra. Ndao Andriamanitra no ataontsika voalolaharana androany. Aza mieritreritra ny olanao ianao, aza mieritreritra ny aretinao ianao androany, fa ndao hoe le Andriamanitra mahay zavatra rehetra, le Andriamanitra tokana ilay izy atraitray mandrakizay no saintsaintsika androany. Amen. Dia izao tsarovy, fantatr'Andriamanitra izay ilainao. Tsisy miafina amin'Andriamanitra neny mombamombanao e. Fa androany andao hifantoka bebe kokoa amin'i Jesosy tsika. Dia raha tonga eto ianao dia ataovy amin'ny fonao manontolo ny fanompoana. Raha tonga eto ianao ka hidera, hihira, hiankoka, dia ataovy amin'ny fonao manontolo izany rehetra izany. Fa hitan'Andriamanitra ny ao anatinao dia fahatan'izay tsara atao amin'ny fiainanao. Amen. Dia andao atsika amin'ity hira ity tena hoe ilaza fa tsy misy tahaka an'ilay izy atraidraika mandrakizay, tsy misy tahaka an'i Jesosy, fa izy rery no Andriamanitra, izy rery ny tompo, izy rery ny mpanjaka ny mpanjaka. Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il
qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. J'ai cherché, cherché. J'ai cherché, cherché. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Personne, personne. J'ai tourné, tourné. Personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché. J'ai cherché, cherché. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Personne, personne. J'ai tourné, tourné. Personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Donc c'est qu'à dire, c'est ceci. Jésus. Qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché. Cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme J'ai cherché, cherché. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme J'ai cherché, cherché. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne. J'ai cherché, cherché. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment Personne comme lui. 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 La reslacha nam zaleno etsimistakan Jesus tando ite tanana maf. Alléluia. Alléluia. Eh, ira fona ne zane. Ce n'est pas seulement un chant. Fatena tsy misy tahaka an Jesosy. Na hitady ianao araka le tononkira teo tsy misy. Na andeha hikaroka n'aiza na aiza ianao tsy misy tahaka an'Andriamanitra zay tompontsika io. Fa izy no izy atraitraika mandrakizay. Dia raha mety aminao dia andaontsika iray saina anakipa ny mason'ny nofontsika. Dia sainsaina hoe ahoana tokoa moa zany. Tena tsy misy na dia iray ara tahaka an'io Andriamanitra io. Izy le nahary aisy aminao. Izy le atray ka mandrakizay. Teo alohany tsy misy ary ao aorianany dia tsy misy ihany koa. Andriamanitra no le lehibe indrindra, no le mahery indrindra, no le avo indrindra. Izy le Andriamanitra
nampisaraka ny ranomasina mena anankiroa. Izy ilay Andriamanitra nampirodana ny manda. Izy ilay Andriamanitra nampahiratra ny mason'ny jamba maro, nampandreny sofiny marenina, nampiteny ny mona, nampitsangana ny maty. Fa indrindra tsy misy Andriamanitra nanao toa azy hoe nafony ainy ho an'ny olona izay mino azy. Tsy miaiky ve ianao hoe tena tsara io tompontsika io? Tena tsisy toanao tokoa Jesosy. Iza moa ny toanao? Tsy misy nahita ady ary izahay. Tsy tononkira fotsiny Jesosy le teo fa tena miaiky tanteraka izahay, fa tsy misy tahaka anao. Miaiky izahay Jesosy. Iza moa ny toanao Jesosy? Ianao le nahary anay araky ny endrikao. Ianao le nahary anay hitovy aminao. Iza no toanao, Tompo. Noharinao zay hitovy aminao. Noharinao zay hitovy aminao. Iza no toanao, Tompo. Ndreto zay hanandratra anao fotsiny. Ndreto izay hanandratra. Sandratra ny tananay ho anao. Sandratray ny tanana mba ho anilay ho avitray. Asandratray ny tanana. Asandratray ny tananay ho anao. Asandratray ny tanana mba ho anilay ho avitray. Asandratray ny tanana. Iza no toanao, iza no toanao, Tompo. Noharinao zay araky ny endrikao. Noharinao zay araky le tianao. araky izay tianao. Iza no toanao, Tompo. Dia tsotra ny valany Jesosy hoe tsy misy. Dia le olo mba hosotra ao androany no hanandratra anao. Amen. Asandratray ny tanana mba ho anilay ho avitray. Asandratray ny tanana. Iza no toanao. Asandratray ny tanana mba ho anilay ho avitray. Asandratray ny tanana. Iza no Miaiky tanteraka izay Jesosy hoe tena tsy misy tahaka anao. Nahita ady izay na oviana aiza dia tsy ahita tahaka anao. Ianao le Andriamanitra miavaka. Ianao le miavaka indrindra. Marobe ny religion, marobe ny fivavahana, fa tsy misy na dia Andriamanitra ray afa-tsy sy anao napony ainy ho anay. Asandratray ny tananay.
Nous élevons notre main pour toi, Seigneur, afin de t'élever au plus haut, toi, qui n'est comparable à qui que ce soit. Asada chanitana na wana. Tsy manana Andriamanitra hafa fa tsy ianao zay Jesosy. Ianao ny tomponay, ianao ny mpamonjinay, ianao le alpha omega, ianao le fiandohana fiafarana, ianao le rafa mpanasitrana anay, ianao le shalom mameno anay ny fiadananao, ianao le shama le manala mitahotra ao anatinay ka tsy mamba mamela anay irery zany mihitsy. Tena arabaky teny hoe tsy misy tahaka anao, arabaky teny hoe tsy mba misy na dia iray raha mitovy aminao. Eny mety manan'Andriamanitra ny fivavahana rehetra hafa fa miavaka ianao Jesosy, miavaka raha samy Andriamanitra ianao. Ianao no izy hatraitr'izay ka mandrakizay, avy aminao no niarinanay, ianao le efa tampim-piandohana hatramin'izay hatramin'izay. Dia ambaranay androany hoe tsy manana tompo zahay afa-tsy ianao, tsy misy tompoinay afa-tsy ianao rery ihany. Oui Seigneur, nous n'avons personne d'autre, nous n'avons aucun autre Dieu que toi. Tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois, tu es le Messie, tu es le Dieu qui s'est sacrifié à la croix par amour qu'aucun autre Dieu ne pourra jamais faire. Alléluia. Et tu l'as fait par amour pour nous. Tu l'as fait parce que tu es miséricordieux. Tu es Rapha, tu es Alpha, Oméga, tu es Shama, tu es Shalom, tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Emmanuel. Et nous voulons dire ce matin que nous n'avons personne. Personne n'est comparable à toi. Personne n'est égal à toi. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Timananafa. Et nous voulons affirmer à travers ce chant que nous n'avons personne d'autre. Nous n'avons aucun autre Dieu à part toi. Ianao rery ihany no iriny fonay isan'andro isan'andro. Dia aterinay eo anatry ianao ny fitsoafana, fiankohofana, fisaorana, fankasitrahana. Tsy misy fetra Sandra Chu Nitana
Wanao Jesús panzakaku yanao ilay panzakani vola verina ihany hoe asandratra anao Jesosy ny tanako asandratro ny tanako hoanao Jesosy panzakako yanao ilay lay tokanao anatin'ny foko panzakany foko que toi, Seigneur. Tsika mbola ite tanana mafy an'izany tompontsika izany. Ka mbola misy mafy ihany dia ataovy ihany. Alléluia. Ndao sika hipetraka vetivety a. Mbola anatin'ny fotoantsika hoe mbola ahafahantsika misaotra an'Andriamanitra, mbola ahafahantsika manome anazy an'izany fakasitrahana ny amin'ny zavatra ataony rehetra.
satria faresika teo hoe izy dia andriamanitra tokana tsisy to azy dia andonga isika maka an'ity ten'andriamanitra ity ao amin'ny obolana toko fahavalo obolana toko fahavalo ny andin'ny fafito amby folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Chers frères et sœurs qui nous suivent en ligne, nous avons encore l'occasion maintenant de remercier pleinement notre Seigneur, de lui apporter tout l'honneur, toute la gloire et une très grande reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous. Durant la louange tout à l'heure, nous avons vu que ce Dieu est unique pour nous. Nous avons vu que ce Dieu est vraiment particulier pour nous et nous lui accordons toute notre reconnaissance. Et nous allons lire un passage tout à l'heure dans Proverbes. Je vous invite à prendre votre Bible et de l'ouvrir. Proverbes chapitre 8, nous allons lire ensemble du verset 17 au verset 21. Watsike to andaotsika maky an'ity obolan'ity dia hiaraka maky miaraka dia io teny io teny manandanja be mihitsy ho atsika fa ahafahantsika rehefa avy eo tena hoe hanokatra ny fotsika amin'Andriamanitra hiresaka aminy dia hanome an'izany saotra sy fakasitrahana tena mendrika ho azy izany. Daotsika hiaraka maky amin'ny anaran'i Jesosy. Tiako izay tia ary izay fatrapitady dia ahita. Atao amiko ny harena sy ny voninahitro Jehova, eny ny harena mateza sy ny fahamarinana. Vokatro dia tsara no ny volamena, eny no ny tena volamena azy. Ary ny fitombony hareko mihoatra no ny volafotsy voafantina. Amin'ny alehan'ny fahamarinana no izorako dia amin'ny lalan'ny fitsarana marina. Mba hampandovako harena izay tia sy hamenoko ny firaketany. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons lire ce texte dans le Proverbe. Moi, j'aime ceux qui m'aiment, dit le Seigneur. Et ceux qui me recherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et ce que j'apporte est meilleur que l'argent de choix. Je marche dans le chemin de la justice, moi, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment, dit le Seigneur, et pour remplir leur trésor. Amen. Zandko d'Andriamantsika izy hoe amin'ny teny français, moi j'aime ceux qui m'aiment. Rehefa tia azy isika, dia izy tena tiatsika ihany koa. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Amin'izao vanim-potoanantsika izao betsaka ny tena mitady an'izany fatratra hoe mitady vola, miary harena, mitady voninahitra, mitady an'izany hoe fananana tsy mety ho simba, fananana misy mpiaro, hitady an'izany hoe firenena na hoe banky ametrahana ny volany sy ny harenany, fa ny antsika kosa dia ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra izay tia antsika ary rehefa tia azy sika dia tena tia antsika koa izy. Dia Andriamanitra milaza koa hoe amin'ny teny vahiny, il va nous donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment pour remplir leur trésor. Ary tena ameno ny arentsika izy dia ameno antsika fananana tsy mety ho simba, tsy mety ho lo, ary izy ameno antsika koa ny amin'izany fahamarinana izany. Amen. Andaotsika hoe mba hanokana fotoana hisaotra anazy, hanome fakasitrahana anazy amin'izany hoe zany zavatra ompon'Andriamanitra zany, zany ao an-tsain'Andriamanitra zany mikasika antsika. Satria ankehitriny tena zany mihitsy ny tena zava-dehibe hoe hitazomany antsika hanome harena avy any aminy, harena tsy mety lo, trano tsy mety ho simba, fananana tsy mety ho rava, ny harena sy ny voninahitra ao aminy. Zany dia tena zava-tsarobidy ankehitriny. Andaotsika hiaraka hivavaka, andaotsika hanokatra ny saitsika, hanokatra ny fotsika, hisaotra anazy fa tena Andriamanitra marina tokoa izy, Andriamanitra be fitiavana izy, Andriamanitra mahari-po izy, ary ireo zavatra ireo dia efa natokana ho antsika. Andaotsika hitamberana n'ireo zavatra rehetra tena tokony hisaorana. Andaotsika hitamberana hoe inona maha izy anazy, andaotsika hitamberana hoe
reto daholo ny zavatra efa nataony tamin'ny fiainantsika, fanavotany atsika, fanasitranany efa nomeny atsika teo aloha teo, zavatra rehetra efa noraketiny tao am-posika, andao sika nome an'izany fankasitrahany zany. Père Céleste, nous te remercions encore maintenant pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Père, tu nous montres encore que tu nous aimes et que tu aimes ceux qui te cherchent et que tu aimes ceux qui t'aiment également. Et tu nous dis que tu nous réserves la richesse et la gloire et tu nous réserves encore des biens durables et tu nous réserves encore toute ta justice. Père, nous avons soif de ta justice. Nous avons soif de ces biens durables et nous avons soif de cette gloire et nous avons soif de tout l'or et de tout l'argent qui vient de toi. Et nous avons soif aussi de ta main qui s'étend sur nous. Nous te remercions encore pour toutes ces fois où tu es venu nous sauver. Tu nous es sortis des épreuves. Tu nous as sortis de la main de l'oiseleur. Tu nous as sortis des choses très difficiles. Nous te remercions encore que lorsque nous étions éprouvés, lorsque nous étions dans le besoin, c'est toi qui es venu. C'est toi, Jéhovah Jireh, toi qui nous pourvois en toutes choses. Nous te remercions encore de nous avoir protégés lorsque les cataclysmes sont venus, lorsque les cyclones sont venus, lorsque les grandes tribulations sont venues. Tu nous as maintenus en vie. Tu as gardé nos maisons, tu as gardé nos biens. Lorsque les grosses attaques sont venues, lorsque l'ennemi est venu nous menacer, Père, c'est toi qui nous as protégés. C'est ta main qui a été un enclos pour nous protéger. Merci, Père. Merci car tu es bienveillant. Merci encore car lorsque nous étions malades, tu es venu nous guérir. Jéhovah Rapha, c'est toi qui nous as guéris de nos maladies, guéris de nos infirmités. C'est toi qui nous as donné la force lorsque nous étions encore dans la faiblesse. Et tu es venu nous donner des forces lorsque nos muscles étaient encore dans la convalescence. Et c'est toi qui as empêché le mal, c'est toi qui as empêché le diable de nous emporter encore. Merci, Père, car personne n'est comme toi. Merci encore, car c'est toi qui as sauvegardé nos ministères. C'est toi qui as sauvegardé nos emplois. C'est toi qui as sauvegardé nos entreprises. C'est toi qui as sauvegardé notre business. C'est toi qui as sauvegardé nos partenaires. C'est toi qui as sauvegardé nos clients. C'est toi qui as sauvegardé nos marchés. C'est toi qui as sauvegardé nos boutiques. Tu as sauvegardé nos moyens de subsistance. Tu as sauvegardé encore nos camions. Tu as sauvegardé nos camionnettes. Tu as sauvegardé nos champs. Tu as sauvegardé nos outils de travail. Tu as sauvegardé tout ce qui était entre nos mains. Merci, Père. Nous t'accordons encore une grande reconnaissance parce que tu es bienveillant. Tu es bienveillant pour nous. Merci car tu nous as sauvegardés dans toutes nos activités, dans tous nos revenus, dans toutes nos richesses. Et tu as gardé cela dans un enclos que rien ni personne ne peut dérober. Nous te remercions encore car tu es un Dieu bienveillant. Tu es un Père bienveillant. Et nous te remercions encore pour cette communion que nous avons ici, pour ces frères et sœurs qui sont ensemble ici, qui apprécient ta présence. Et nous venons ici maintenant, nous te déclarons notre Dieu, que nous t'aimons de tout notre cœur, et nous t'aimons de toute notre âme, et nous voulons t'aimer de toute notre sagesse et notre intelligence, car tu es digne de cette louange, et tu es digne de cet amour, et tu es digne de cette reconnaissance. Nous te remercions de tout notre cœur et nous t'apportons aujourd'hui encore toute cette reconnaissance. Éternel Dieu, que ton règne soit pour le siècle des siècles. Alléluia. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous faisons cette prière. Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen, amen. Dosi kite akama fanzana jematik san. Dosi kite akama fatena menchkiz. Tena menchkat kuiz is de machati atik. De machati na fui atik. Ande machana na jantanan kanyaro atik. Nyaro atik atam refa val tsikireu. Nyaro atik atsu tsuchabun, nyaro atik atsu tchan cyclone.
sotratrany rivo-dozo dia tena Andriamanitra antsika tokoa izany. Amen, amen, amen. Zao tsika dia tonga indray ny amin'ny fotoana ahafahantsika manohana ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. Efa hitantsika teo hoy Andriamanitra hoe hainy volamena, fa isika kosa dia fantsona nomen'Andriamanitra ahafahana manohana, manampy ary manome ho an'ireo asany rehetra eto an-tany. Dia toy ny fanaontsika hoe anokana fotoantsika anatitra ny ampahafolo-karena, dia anokana fotoana ihany koa tsika anome ny fanatitra izay fanomantsika. Ny ampahafolo-karena dia aterintsika aty aloha, ny fanatitra nomantsika kosa dia ho tatazana eo amin'ny toerana izay misy antsika. Chers frères et sœurs, parmi le service et le sacerdoce que nous avons, c'est aussi d'apporter toute la dîme dans la maison du Seigneur. Et nous avons aussi l'occasion de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir l'évangélisation, de soutenir les missionnaires qui sont éparpillés dans toute cette île et de soutenir aussi toutes les églises qui sont en partenariat avec nous. Nous avons donc un moment où nous pouvons apporter nos dîmes et un moment où nous pouvons aussi donner cette offrande que nous avons préparée. Je vous invite donc maintenant à vous préparer, à prendre les enveloppes que vous avez préparées d'avance et nous allons prier, nous allons bénir et nous allons aussi prier pour que cette œuvre soit abondante et qu'elle puisse vraiment concourir au royaume de Dieu sur terre. Raiso ny tanana ny ampahafolo-karena izay fanomanao, raiso ny tanana koa ny rakitra izay fanomanao. Andaontsika tsirairay hivavaka hisaotra amin'izany, dia ho tsofintsika rano hoe hamoza toeny, hamoa be mihitsy ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ireo fanomantsika ireo. Cher Père Céleste, nous te remercions encore pour les moyens, pour l'argent, pour la logistique, pour tout ce que tu as mis en notre main, pour que nous puissions nous aussi apporter dans ton royaume. Père, nous savons que tu te mets vraiment un défi et tu nous as dit, lorsque nous apportons la dîme, c'est toi vraiment qui ouvriras les portes des cieux pour nous. Et nous venons donc maintenant, nous allons apporter le 10e de nos revenus. Nous allons apporter le 10e des intérêts que nous avons eus dans notre business. Nous allons apporter le 10e de toutes les choses qui sont venues entre nos mains et nous voulons te l'apporter dans ta maison. Père, nous bénissons vraiment tout cet argent, tous ces dons, toutes ces offrandes pour qu'elles puissent vraiment apporter dans ton royaume et pour que nous puissions vraiment récolter au centuple tel que tu l'as montré dans ta Bible. Merci Père également pour l'offrande que nous donnons. Et nous savons que lorsque nous donnons, c'est toi vraiment qui rétribueras ce que tu nous as donné. D'une bonne mesure et d'une mesure qui déborde. Et cette mesure débordera dans nos vies. Au nom de Jésus, nous faisons cette prière. Et nous apportons toute la dîme et toutes les offrandes avec cette foi. Cette foi que tu es un Dieu puissant, que tu es un Dieu rémunérateur et que tu es un Dieu qui donnera au-delà de toutes nos espérances. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ankehitriny zany dia ao anatin'ny hira fiderana no hanomboka manatitra ny ampahafolo-karena isika aty aloha ny anaovantsika izany dia ny rakitra kosa dia ho tatazana eny amin'ny toerana misy atsika. Andaontsika ite-tanana mafy ite-tanana mafy dia ao anatin'ny hira fiderana atolotsy ny fiderana anaovantsika izay. Yahweh, ton nom est très
je ne le prendrai pas en vain. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Rien n'est au-dessus de toi, n'est égal à toi. Personne n'est comme toi. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Personne, personne, personne. Personne, personne, personne. Je ne le prendrai pas en vain. Yahweh, 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 ton nom est très saint. Je ne le prendrai pas en vain. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Sur la terre comme au ciel. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Au-dessus de toi, n'est égal à toi, personne n'est comme toi. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Personne, personne, personne. Personne, personne, personne. Qui d'autre que toi mène à la liberté? Personne, personne, personne. Qui d'autre ne sauve et guérit nos blessures? Personne, personne, personne. Qui d'autre que toi peut marcher sur les eaux? Personne, personne, personne. Qui d'autre que toi fait descendre le feu? Personne, personne, personne. Et qui d'autre peut faire tomber les géants? Personne, personne, personne. Et qui d'autre peut faire taire le lion? Personne, personne, personne. Et qui d'autre est digne de l'adoration? Personne, personne, personne. Et qui d'autre est digne de l'adoration? Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Rien n'est au-dessus de toi, n'est égal à toi. Personne n'est comme toi. Non, rien n'est au-dessus de toi. Au-dessus de toi, n'est égal à toi. Personne n'est comme toi. Oh, rien n'est au-dessus de toi, n'est égal à toi. Personne n'est comme toi. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Personne, 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 personne. Personne, personne, personne. Personne, personne, personne. Personne, personne, personne. Alléluia. 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 Miarabantsika rehetra amin'ny anarana Jesosy Kristy fa tonga somatsara eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity isika. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ parce que nous sommes tous arrivés ici dans la maison de Dieu. Arabaina toy izany ihany koa ianareo rehetra izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao any atokantrano misy anareo any. Je vous salue également, vous tous qui nous suivez en ligne. Ary arabaina manokana ianareo vehivavy satria androany no andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Et je vous salue tous, vous tous qui êtes des femmes, parce que c'est la journée de la femme aujourd'hui. Mirary ianareo
vehivavy renim-pianakaviana toga eto ny teny anay ho vehivavy mahery ao am' Jesosy. Je vous souhaite à toutes les femmes que vous soyez des femmes puissantes en Jésus. Asa raha tsaronareo ny voalaza amin'ny baiboly fa vehivavy no nanambara voalohany ny amin'ny fitsakan'i Jesosy tamin'ny maty. Est-ce que vous vous souvenez que dans la Bible, c'est une femme qui a annoncé la résurrection de Jésus, la première? Fa soavana lehibe nomen'Andriamanitra ho an'ny vehivavy izany. C'est une grande grâce que Dieu a donnée aux femmes. Ny fisianareo vehivavy ato anaty fiangonana dia iveriko manokana fa lalam-pitahina ho azo asan'Andriamanitra izao. L'existence des femmes dans cette église est une grande grâce dans le royaume de Dieu. Ka hoy aho hoe ho vehivavy mahery daholo ane ianareo. Je déclare que vous êtes tous des femmes puissantes. Amin'ny alalanareo vehivavy ane hitombisa ny olombojena amin'izao asan'Andriamanitra izao. Et qu'à travers les femmes, les personnes qui soient sauvées augmentent en nombre. Ho tanteraka ane izany tompoko. Que cela se réalise. Ho mena voninahitra ny Andriamanitra. Que Dieu soit glorifié. Dia toka amin'ny fotoana izay hitondrako ny tenin'Andriamanitra ny tenako androany. Nous arrivons maintenant au moment où je vais vous annoncer le message de Dieu. Asa raisina ho fahazarana fotsiny ny fatokavana eto mba hiain'ny tenin'Andriamanitra. Ne considère pas comme une simple routine le fait que tu sois venu ici pour écouter la parole de Dieu. Fa aoka ino isika rehetra fa miaraka amintsika eto Jesosy. Mais ayons tous la foi que Jésus est avec nous ici. Eto izy mba hiteny amintsika. Il est ici pour nous parler. Eto izy mba hilaza amintsika ny zavatra tokony ho fiainantsika. Il est ici pour nous parler de ce qui doit être notre vie. Ary amin'ity androandroany ity satria eto izy dia mino fa ho sitrana ianareo izay marary. Et aujourd'hui, puisqu'il est ici, croyez que vous serez guéris, vous qui êtes malades. Amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ianareo izay marary. Au nom de Jésus, vous êtes guéris, vous qui êtes malades. Mino ihany koa ianareo fa hamonjy ny tsirairay avy izay manana olana Jesosy. Ayez aussi la foi que Jésus va sauver tous ceux qui ont des problèmes. Falibenge Andriamanitra mahita antsika vorotoga eto hoe. Dieu est dans la joie quand il nous voit réunis ici. Noho izany ho vonjeny ho afaka amin'ny olana ianao. Alors il va te délivrer de tes problèmes. Ary na dia ianareo ny tokantrano aza mino fa azon'Andriamanitra hositranana sy hovahana olana ianareo. Et même vous tous qui nous suivez en ligne, croyez que Dieu va résoudre vos problèmes. Satria mino an'izany isika dia andao hiteka mafy ho an'Andriamanitra. Parce que nous croyons cela, acclamons fort le Seigneur. Atao mafy any mitehaka. Acclamons plus fort. Halleluja. Alléluia. Amen. Amen. Dia omentsika toerana reto tarika fidiarana. Les conducteurs de louanges peuvent prendre leur place. Araka tantsika izy hivavaka ho an'ny afatra zay etiko amin'ity androandroany ity. Et nous allons maintenant prier pour ce message. Père Céleste, nous venons devant toi avec reconnaissance et humilité. Merci pour ce moment que tu nous donnes pour écouter ta parole. Merci pour ta présence au milieu de nous et pour ton amour qui ne change jamais. Père, ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Que ton Esprit Saint nous éclaire pendant cette prédication, afin que ta parole transforme nos vies. Saint-Esprit, prends toute la place dans ce moment. Oins ta parole, parle à chacun personnellement, viens réveiller nos cœurs et ranimer notre foi. Nous remettons pleinement ce moment entre tes mains. Prends toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Androany mandritra ty fotoam-pivavahana ity dia nazava aminareo mikasika ny amin'ny fitsapatoetra ao. Aujourd'hui, pendant ce culte, je vais vous parler des épreuves. Anazava aminareo mikasika ny amin'ny fitsapatoetra ao ny antony dia izao. Je vais vous parler des épreuves. La raison, c'est ceci. Satria maro amin'ny olon'Andriamanitra no mandalo fitsapatoetra amin'izao vaninandro diavintsika izao. Parce que beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu traversent des épreuves actuellement. Ary tsy fantany hoe fa maninona izy no mandalo fitsapatoetra. Et ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils traversent des épreuves. Zao matsy araka ny voalaza baiboly araka ny zavatra efa hitan'ny masoko. Parce que selon ce qui est écrit dans la Bible et selon ce que j'ai déjà vu de mes yeux, Tsy mahafinaritra ny mandalo fitsapatoetra. ce n'est pas agréable de traverser des épreuves. Raha ny marina
mampahory fo sy mampijaly saina ny olana entiny fitsapato-hety. En vérité, cela nous donne de la tristesse et cela nous fait souffrir dans les pensées que nous traversons des Fa zao épreuves. ny afatra entiko anareo rehetra. Mais voici le message que je vous donne. Raha nisan'ny olona mandalo fitsapato-hety ianao, Si tu traverses des épreuves, aza atao makivikivy ianao zany. ne sois pas découragé. Aza atao mampiala anao amin'Andriamanitra ihany koa izany. Ne quitte pas le Seigneur ton Dieu. Ianao ikeny voalaza baiboly mikasy any amin'ny fitsapato-hety. Écoutez bien ce qui est écrit dans la Bible concernant les épreuves. Vakitsika ny Salamo fahenina amby enimpolo andininy fafolo ka hatramin'ny andininy faharoa amby folo. Lisons Psaume chapitre 66, versets 10 à 12. Toy izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Fa efa nizato etranay ianao Andriamanitro. Efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny memy. Efa napiditra anay tamin'ny fandrika ianao. Efa nanisy tamavesatra teo ambalanay ianao. Efa nampandeha ny olona anitsaka ny lohanay ianao. Nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay. Fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatrerika ianao. En effet, tu nous as mis à l'épreuve, ô Dieu. Tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans un piège. Tu as mis sur nos reins un fardeau pesant. Tu as fait monter des hommes sur notre tête. Nous avons traversé le feu et l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Petera voalohany toko voalohany toko faefatra andininy faharoa amby folo sy ny fahatelo amby folo. 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 13. Toy izao indray ny voasoratra ao. Ry malala, ry fiangonana ry fiatondrotra kely, azakaka no fiezan-toetra mahamay zay mahazo anareo fitsapan-toetra. Ary azo atao ho zavatra mahagaga manjo anareo izany. Fa araky ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa. Voici ce qui est écrit. Mes bien-aimés, chère Église Réfi Andjonjakel, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Araky ireo teny izay novakiana tamintsika ireo, Selon ces paroles que nous avons lues, tena misy ny fiezan-toetra ry havana malalo. les épreuves existent vraiment, bien-aimés. Ary mafy ny zavatra andalovana rehefa mandalo fiezan-toetra ny olon'Andriamanitra. Et le peuple de Dieu traverse des choses très dures quand il traverse des épreuves. Fa izao ny fanazavana kely entiko antsika rehetra. Mais voici l'explication que je vous donne. Asa fangaro ny fitsapan-toetra. Asa fangaro amin'ny ady hatrehana noho ny fahotana sy ny toepana ratsy. Ne confonds pas l'épreuve avec les combats que nous traversons à cause des mauvais comportements que nous avons. Ny fitsapan-toetra avy amin'Andriamanitra dia nataon'Andriamanitra nisy satria misy zavatra tian'Andriamanitra atongavana eo amin'ny olon'Andriamanitra. L'épreuve qui vient de Dieu existe parce que Dieu veut en venir à quelque chose sur son peuple. Averiko ohatra hoe raha mandalo fitsapan-toetra isika dia zany fitsapan-toetra izany dia avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra satria misy zavatra tian'Andriamanitra hitondrana antsika olony. Je répète encore que si nous traversons des épreuves, ces épreuves viennent de Dieu parce qu'il veut conduire son peuple à quelque chose. Fa ny olona sy ny ady sasany indray dia izao. Mais les autres problèmes et combats, Misy amin'izy ireny tena avy amin'ny devoly satria nanota le olon'Andriamanitra na hoe ratsy te-panahy le olon'Andriamanitra. il y en a de ces combats qui viennent du diable parce que le peuple de Dieu a péché ou qu'ils ont eu un mauvais comportement. Ohatra mazava zao tantaraiko aminareo izao. Je vous explique cet exemple. Joba zao ray amin'ireo olon'Andriamanitra nandalo fitsapan-toetra. Par exemple, Job était l'un des hommes de Dieu qui a traversé des épreuves.
dia vokatry fitsapan-toetra io dia nandalo olana sy ady fara zay tena mafy be mihitsy izy menakavy. Et à cause de cette épreuve, Job et toute sa famille a traversé des combats qui étaient vraiment très durs. Tao anaty fotoana tsy naposina hoy ny voalasa baiboly vokana tanteraka ny fananan Job rehetra. En un instant, dit la Bible, Job a perdu toute sa richesse. Anika natokan'ireo namany ny ampangan Job ho mpanao ratsy. Alors ses amis l'ont critiqué, ils pensaient qu'il a fait du mal. Ory namany ry Job tsy misy olona marina mandalo tahako zao andalovanao zao. Ses amis ont dit, Job, il n'y a pas d'homme juste qui traverse ce que tu traverses. Fa matoa zao zavatra zao no miatra aminao ory namany dia misy zavatra tsy mety nataonao teo natren'Andriamanitra. Mais si cela est en train de t'arriver, dit ses amis, c'est que tu as accompli quelque chose de mauvais devant Dieu. Kanefa tsy marina ny fiampangana nataon'ireo namany an Job. Alors que l'accusation des amis de Job était fausse. Satria Job araka volasa baiboly dia lehilahy marina sy mahitsy teo anatren'Andriamanitra. Parce que selon la Bible, Job était quelqu'un d'intègre et de juste devant Dieu. Lehilahy tena natahotra an'Andriamanitra tamin'ny androm-piainany rehetra Job. C'est un homme qui craignait Dieu dans toute sa vie. Andriamanitra mihitsy no nijoro vavolomelona tamin'ny devoly fa izany tokoa Job. C'est vraiment Dieu qui a témoigné devant le diable que Job était ainsi. Kanefa dia hiarantsika mahita ao anaty baiboly fa nandalo olana sy ady faran'izay mafy indrindra izy. Alors que nous voyons dans la Bible que Job a traversé des épreuves et des combats qui étaient vraiment très durs pour lui. Satria izay le fitsapan-toetra nentin'Andriamanitra teo aminy. Parce que c'était l'épreuve que Dieu lui a donnée. Nandalo an'izany Job satria misy zavatra tian'Andriamanitra atokavana teto ambonin'ny tany. Job a traversé cette épreuve parce que Dieu voulait le conduire quelque part sur cette terre. Misy zavatra tian'Andriamanitra atokavana eo amin'ny Job sy ny ankohonany. Dieu voulait en venir à quelque chose dans la vie de Job et de sa famille. Ny zanak'Israely ihany koa tamin'ny andron'ireo mpitsara dia nandalo olana sy ady tahaka ny Job ihany koa. Les Israélites aussi ont traversé des combats et des épreuves comme Job auparavant. Satria no tokavany fahavalo matetika ireo zanak'Israely dia no baboan'ny fahavalo ny arenan'izy ireo. Parce que les ennemis du peuple d'Israël venaient souvent, ils les ont rendus esclaves. Ary na dia efa nandeha tany amin'ny toerana faran'izay lavitra heverina hoe tsy misy mpahita azy. Et même s'ils allaient déjà dans un endroit très éloigné où ils pensaient que personne ne les verrait, dia mbola tonga tany ihany rehefa valon'ny zanak'Israely namabo ny fananany rehetra. leurs ennemis sont encore venus là-bas pour s'accaparer tous leurs biens. Isa taona izao dia fokana ny arenan'ireo zanak'Israely. Les Israélites ont toujours perdu leurs biens à cause de leurs ennemis. Tahaka ny nahazo an'i Job mihitsy no nahazo azy ireo. C'est vraiment comme ce qui est arrivé à Job, ce qui leur est arrivé. Ny an'i Job fisan-toetra avy amin'Andriamanitra no natonga ny olana sy ny ady natrehany. Les épreuves et les combats de Job venaient de Dieu. Fa ny andreo zanak'Israely kosa dia vokatra ny fahotana nataony no natonga ny olana sy ny ady natrehany. Mais pour les Israélites, c'est la conséquence de leur péché qui leur est arrivé avec les combats. Zay no ato matoka miteny aminareo hoe aza fagaro ny fisan-toetra misy miaraka amin'ny olana sy ny ady zay avy amin'Andriamanitra sy ny olana sy ny ady zay entiny devoly no ny fahotana. C'est pourquoi je vous dis, ne confondez pas les épreuves qui viennent de Dieu et les combats et les difficultés qui viennent du diable à cause des péchés. No zany manentana antsika fiangonana rehetra tonga eto terako amin'ny androany ity. C'est pourquoi je vous invite tous, vous tous qui êtes venus ici aujourd'hui, Fantary ny momba antsika tsirairay avy isambatan'olona. sachez ce qui vous arrive particulièrement, Fantary ny momba anao sache ce qui te concerne. hoe zao olana sy ady atrehako zao ve fisan-toetra avy amin'Andriamanitra ve no ambadiko zao. Est-ce que ce problème et ce combat que j'affronte est une épreuve qui vient de Dieu? Sa izao olana sy ady atrehako zao dia avy amin'ny devoly satria nanota tamin'Andriamanitra aho na ihany koa hoe ratsy dia mpanahy eo natrehan'Andriamanitra aho. Ou bien est-ce que ces combats et ces problèmes que j'affronte viennent du diable parce que j'ai péché devant Dieu ou que j'ai mal agi devant Dieu? Mila fantarinao zany ry havana.
Tu dois le savoir, mila bien-aimé. fantaritsika fiangonana ny antony olana sy ny ady atrentsika mandraka kehitriny. Nous devons connaître la raison des combats et des problèmes que nous affrontons jusqu'à aujourd'hui. Mikasana fihezan-toetra. Concernant l'épreuve, Tsy maintsy mandalo fihezan-toetra ny olon'Andriamanitra rehetra. tout le peuple de Dieu doit traverser des épreuves. Na iza olon'Andriamanitra tsy maintsy ampandalovin'Andriamanitra fihezan-toetra. Qui que ce soit, que tu sois un peuple de Dieu, il va te faire traverser des épreuves. Tsy maintsy mandalo fihezan-toetra izy ahafahan'Andriamanitra mamantatra tsara hoe atraiza ny fitiavan'le olon'Andriamanitra an'Andriamanitra. Il doit traverser des épreuves pour que Dieu puisse voir jusqu'où est-ce que cet homme ou cette femme de Dieu l'aime. Fatarin'Andriamanitra hoe tena tia azy marina ve le olona zay fa novonjeny. Dieu veut savoir si la personne qui l'a sauvé l'aime vraiment. Tena tia azy marina ve io olona manompo azy io. Dieu veut savoir si cette personne qui le sert l'aime vraiment. Tena ilain'Andriamanitra fatarina izany. Dieu a besoin de le savoir. Tsy maintsy mandalo fitsapa-toetra ny olon'Andriamanitra ahafahan'Andriamanitra mamantatra hoe atraiza ny faharetan'le olona manompo an'Andriamanitra. Le peuple de Dieu doit traverser des épreuves pour que Dieu puisse voir jusqu'où la personne peut le servir. Vonona ny anompan'Andriamanitra hatramin'ny fara ve io lehilahy io na io vehivavy io. Est-ce que cet homme ou cette femme est prêt à le servir jusqu'au bout? Atraiza ihany koa ny finoan'le olona an'Andriamanitra sy ny fankatoavana ny teniny. Jusqu'où va la foi de cette personne et son obéissance à sa parole? Averiko indray tian'Andriamanitra ho fantatra riavana malala ny mombamomba antsika rehetra tonga eto. Je répète encore, Dieu veut savoir ce qui nous concerne, nous tous qui sommes ici. Ary ambon'izany tian'Andriamanitra amboarina ho amin'ilay toam-panahy tsara indrindra isika ka dia ampandolovin'Andriamanitra fitsapa-toetra. Et par-dessus tout, Dieu veut nous donner une bonne attitude. C'est pourquoi il nous fait traverser des épreuves. Antoke amaky baiboly isika ao amin'ny boky Deutéronomie toko fahavalo andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahadimy. Lisons la Bible dans Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 5. Toy izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsarovy ny lalana rehetra izay nitondran'i Jehovah Andriamanitra ho anao tany anefitra zao efapolo taona izao, ampaniritenanao sy zatoetra anao ary alala izay ho amponao na hitandrina ny didiny ianao na tsy am. Dia nampaniritenanao izy ka namelanao ho noana dia izay dia nanome anao ny mana ho aninao izay tsy fantatrao na ny razanao ampahafantariny anao fa tsy ny mofy ihany no iveloman'ny olona fa zay rehetra alokin'ny vavan'i Jehovah no iveloman'ny olona. Ny fitafianao teny aminao tsy rovitra ary ny tongotrao tsy nivonto zao efapolo taona izao koa aoka ho fantatrao amin'ny fonao fa tahaka ny fananaran'ny olona ny zanana no fananaran'i Jehovah Andriamanitrao anao. Voici ce qui est écrit. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied n'a pas enflé. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. Vakisian'ray ny andininy fafolo ka hatramin'ny andininy fahavalambefolo amin'ny Deutéronomie toko fahavalo io. Nous allons maintenant lire Deutéronome chapitre 8, versets 10 à 18. Eno tsara indray ny voasoratra. Ary rehefa nihinana ianao ka voky tsara ary misaotra ny Jehovah Andriamanitrao no ny tany soa izay nomenanao dia mitandremo fandrao adininao Jehovah Andriamanitrao ka tsy tandremanao ny didiny sy mitsipiny ary lalany izay anditeko anao anio. Fandrao rehefa nihinana ianao ka voky ary rehefa nanao trano tsara ka mitoetra ao ary miamary ny ombonao sy ny olondramonosonao ary mitompoko
ny vola fotsinao sy volamenanao ary mitombo ny fanananao rehetra dia hiavinavina ny fonao ka ho adininao Jehovah Andriamanitra ao izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nandevozana izay nitondranao tany amin'ny tany efitra lehibe sady matahotra izay misy menaranafo sy maingoka dia ny tany mangedana tsy misy rano ary nampivoaka rano ho anao avy tamin'ny vatolampy avy vato izay nanomeanao mana ho aninao tany ny efitra dia zavatra tsy fantatry ny razanao mba hampaniritenanao sy izatoetranao ary anisoanao any aparany ary andrao ianao anao anakapo hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako no navoriko zao areny izao fa tsarovo Jehovah Andriamanitra ao fa izy no nanomeanao hery avory arena mba ahory ny fanekeny izay nianianany tamin'ny razanao tahakany amin'izao anio izao. Voici ce qui est écrit. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Selon cette parole que nous avons lue, Dieu a mis les Israélites à l'épreuve quand ils étaient en chemin, quand ils sont sortis du pays d'Égypte vers le pays où coule le lait et le miel. Dieu les a éprouvés dans le chemin où il les a conduits. Le chemin où Dieu a conduit les Israélites était vraiment très dur. Dieu a fait exprès de les conduire sur ce chemin. Parce que Dieu, en tant que Dieu, pouvait faire un miracle. Mais Dieu voulait les mettre à l'épreuve. Quel était le chemin où Dieu a conduit les Israélites à cette époque? C'est un chemin auquel ils ne s'y attendaient pas du tout, où Dieu les a conduits. C'était vraiment un autre chemin où Dieu a conduit les Israélites. C'était un chemin qui contournait l'endroit où Dieu les a conduits, alors qu'il a fait un chemin direct. C'est un chemin qui traversait le désert où Dieu les a conduits en ce temps-là. C'est un chemin où il a fait beaucoup d'obstacles. C'est une histoire et je vous la raconte. Mais ce que les Israélites ont vécu à cette époque était vraiment très dur. C'était vraiment littéralement très dur. C'est
C'est ce qu'on appelle l'épreuve que Dieu a donnée aux Israélites. Tenam-pandehanana ihany koa. Et ce qui s'est passé aussi en chemin, Ina ihany koa ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany. ce qui s'est passé à cette époque, Navelan'Andriamanitra honona ihany koa ry zareo zanak'Israely. Dieu a laissé les Israélites dans la faim. Olana nge zany riavany. C'était un problème, bien-aimé. Tenam-pandehanana nona isan'andro ny zanak'Israely. En chemin, les Israélites avaient faim chaque jour. Tamin'izany azy dia nataondreo zanak'Israely zay azo atao amahana ny olana fa ny teo ihany ny teo. Les Israélites ont essayé de résoudre les problèmes, mais rien n'a changé. Sarotra vahana matsy ny olana etiny fitsapato-hety. Parce que c'est difficile de résoudre les problèmes qui viennent de l'épreuve. Nona ny zanak'Israely tenam-pandehanana. Les Israélites avaient faim en chemin. Tsy avy azy io hanohanana io fa avy amin'Andriamanitra ihany. Et cette faim venait de Dieu. Avy amin'Andriamanitra ho fitsapato-hety ny zanak'Israely rehetra. Cette faim venait de Dieu comme épreuve pour les Israélites. Dia tao anatin'izany fotoana niainana tamin'ny hanohanana izany. Et pendant qu'ils avaient faim, Rehefa hitan'Andriamanitra tokoa fa nona reo zanak'Israely. quand Dieu a vraiment vu que les Israélites avaient faim, Rehefa hitan'Andriamanitra tokoa fa niaiky zareo fa tsy hainy ny mamelona ny tenany. quand Dieu a vu qu'ils ne savaient pas comment se sauver eux-mêmes, Dia nanapa-kevitra tamin'izay Andriamanitra. Dieu a décidé, Rehefa tsy hainareo ny mamelona ny tenanareo i Andriamanitra, comme vous ne savez pas comment rester en vie dia de omeko Dieu, sakafo ianareo. je vais vous donner à manger. Sakafo tsy mbola fahitanareo no omeko anareo. C'est une nourriture que vous n'avez jamais vue que je vais Mana vous no donner. anaran'izany sakafo omeko anareo zany. Cela s'appelle la manne. Ao anaty fonoteny zany tantara zany dia manambara fa tsy mamela ny olony ho rery zany Andriamanitra. Entre parenthèses, cela signifie que Dieu ne laisse jamais son peuple seul. Tena arabaky teny tsy mamela antsika ho rery zany Andriamanitra. Littéralement, Dieu ne nous laisse jamais seuls. Nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely ny mana entin'Andriamanitra milaza fa izy Andriamanitra tsy toa no mamelona ny zanak'Israely olony. Dieu a donné la manne à son peuple pour leur faire savoir que c'est lui le Dieu Tout-Puissant qui nourrit son peuple. Tsy karitra Andriamanitra matsy fa mieritreritra reto zanak'Israely reto fa dia mahay mamelona ny tenany izy. Dieu ne veut pas que les Israélites soient indépendants Tsy d'eux. karitra Andriamanitra ny toetsainy zanak'Israely hoe na dia misy olana azy dia mbola hainay foana ny mamelona ny tenanay. Dieu ne veut pas qu'ils pensent que même s'il y a un problème, ils sauront toujours les résoudre. Dia hoy Andriamanitra hoe ho tsapako toetra zany ianareo. Alors Dieu a dit, je vais vous mettre à l'épreuve. Za mihitsy no mamela anareo honona. C'est moi qui vous laisse dans la faim. Ka dia ataovy zay tianareo atao. Faites ce que vous voulez faire. Fa dia tsy voavonjy ny tenany, tsy voavonjy ny fahaizany ny zanak'Israely. Mais les Israélites ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes. Mbola fihizany toetra afa amin'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra izany riavana. Tout cela était des épreuves qui venaient de Dieu, bien-aimés. Nampandalovin'Andriamanitra fihizany toetra tamin'ny alalany sakafo tsy misy ny zanak'Israely. Dieu a fait passer les Israélites par des épreuves en les privant de repas. Zava-misy mandraka ankehitriny zany. Cela arrive encore de nos jours. Manarak'izany satria mora manadino an'Andriamanitra ny olona. Et à part cela, parce que son peuple oublie encore Dieu, Mora manadino ny soa nataon'Andriamanitra ny olona. son peuple oublie facilement les bienfaits que Dieu lui a donnés. Dia nanarin'Andriamanitra tamin'ny alalany fitsapato-hety ry zareo zanak'Israely. Dieu a donné des leçons aux Israélites à travers des épreuves. Nampianarin'Andriamanitra andreo zanak'Israely ny tokony ataony tamin'ny alalany fitsapato-hety. Dieu a enseigné aux Israélites ce qu'ils devaient faire à travers des épreuves. Araky ny nambariko tiary aloha rehefa mitsapato-hety Andriamanitra ho amin'ny tanjony. Comme je l'ai dit au début, quand Dieu donne des épreuves, il a un objectif. Ho amin'ny tanjona tena tsara indrindra. Il a un très bon objectif. Tamin'ity ndray mandeha ty ny tanjon'Andriamanitra dia izao. Ici, l'objectif de Dieu, c'était ceci. Mba ho tsaron'ireo zanak'Israely fa ny tanan'Andriamanitra no nanafaka azy ireo
tany Egypta tamin'ilay fanandevozana. C'est pour que les Israélites se souviennent que c'est la main de Dieu qui les a sauvés de l'Égypte quand ils étaient en esclavage. Tsy mety amin'Andriamanitra matsy raha adinindreo zany Israely hoe ny tanan'Andriamanitra no nanafaka azy ireo tao Egypte. Parce que Dieu ne voulait pas que les Israélites oublient que c'est sa main qui les a sauvés de l'Égypte. Ny tanjon'Andriamanitra ihany koa dia izao. L'objectif de Dieu, c'est ceci. Tian'Andriamanitra ho tsapan'ireo zany Israely fa ny tanan'Andriamanitra no fototry ny fitahiana azy ireo. Dieu voulait que les Israélites sachent que c'est sa main qui est la source de leur bénédiction. Zany angelay nofakitsika teo Deutéronomie 9:7 ka hatramin'ny 10:20 C'est ce que nous avons lu dans Deutéronome chapitre 8, versets 10 à 18. ataoko hoe veritsika vakina lay teny. Nous allons relire cette parole. Ary rehefa nihinana ianao ka voky ary misaotra Jehovah Andriamanitra ao no ny tany soa izay nomenanao dia mitandremo fandrao adininao Jehovah Andriamanitra ao ka tsy tandremanao ny didy sy fitsipiny ary ny lalany izay andadiko anao anio. Fandrao rehefa mihinana ianao ka voky ary nanao trano tsara ka mitoetra ao ary miamary ny ombonao sy ny ondra-manosinao ary mitompo koa ny vola fotsinao sy volamenanao ary mitompo ny fananao rehetra dia hiavinavina fonao ka ho adininao Jehovah Andriamanitra ao izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano na andevozana. Izay nitondranao tany amin'ny tany ny efitra lehibe sady matahotra izay misy mena ranafo sy maikoka dia ny tany mangetana tsy misy rano ary nampivoaka rano ho anao avy tamin'ny vatolampy avy vato. Fa izay nanomeanao mana hoanina tany ny efitra dia zavatra tsy fantatry ny razanao mba hampaneritena-nao sy zatoetranao ary anisoanao any aparana. Ary andrao ianao anao anakapo hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako no naviriko zao arena izao. Tsia fa tsarovy Jehovah Andriamanitra ao fa izy no manome anao hery avory arena mba ahory ny fanekeny izay nianianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao anio izao. Voici ce qui est écrit. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Chère assemblée qui assistait à ce grand culte, les Israélites étaient le peuple de Dieu, alors Dieu les a fait passer par des épreuves. Dieu a éprouvé les Israélites parce que c'est ce qui est bon pour le peuple de Dieu. Et Dieu a vu que les Israélites oubliaient souvent Dieu. Les Israélites oubliaient facilement tous les bienfaits que Dieu leur a donnés.
Et Dieu a vu aussi que les Israélites pensaient qu'ils étaient supérieurs. malahelo io Andriamanitra mahita olona mieritreritra fa izy no nahatafita ny fiainany e. Dieu est vraiment triste quand il voit que quelqu'un pense qu'il a réussi par lui-même, Hoe niezaka nataony no nahatafita ny fiainany. que c'est grâce à ses efforts qu'il a réussi, Hoe ny fahaiza mitady vola no nahatafita ny fiainany. que c'est parce qu'il sait chercher l'argent qu'il a réussi, Hoe no izy mikely aina miasa no nahatafita ny fiainany. que c'est parce qu'il travaille beaucoup qu'il a réussi. Malahelo Andriamanitra mahita olon'Andriamanitra tahaka izany. Dieu est triste quand il voit un homme ou une femme de Dieu qui agit ainsi. Noho izany mananatra anareo zanak'Israely aho. C'est pourquoi il enseigne aux Israélites. Mananatra anareo amin'ny alala fitsapan-toetra aho. Je vous enseigne à travers des épreuves. Satria raha tafita ny fiainanareo ry zanak'Israely tsy avy aminareo zany fa avy aty amiko. Parce que si vous réussissez, chers Israélites, ce n'est pas grâce à vous, mais c'est grâce à moi. Raha sakafo tsara ianareo ry zanak'Israely tsy avy aminareo zany fa avy aty amiko. Si vous avez bien mangé, Israélites, cela ne vient pas de vous, mais de moi. Raha nanana ondry amanosy marobe ianareo ry zanak'Israely tsy avy aminareo zany fa avy aty amiko. Si vous aviez de gros et de petits bétails, cela ne vient pas de vous, mais de moi. Navita trano tsara tarehy ianareo ry zanak'Israely tsy avy aminareo zany fa avy aty amiko. Vous avez bâti de belles maisons, Israélites, cela ne vient pas de vous, mais de moi. Mety ny nataonareo ry zanak'Israely tsy avy aminareo zany fa avy aty amiko. Vous avez réussi dans tout ce que vous entreprenez, Israélites, cela ne vient pas de vous, mais de moi. Izao Jehovah Andriamanitrareo no nanome hery sy tanjaka anareo avirianareo hareny. C'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a donné la force et la puissance pour acquérir des richesses. Zao Jehovah Andriamanitrareo no nanome fahendrena sy saina matsilo ahafahanareo mamory hareny. C'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a donné la force et l'intelligence pour que vous ayez Ka de dia la richesse. mitandrema ianareo ho ny tompoandriamanitra tsy toa. Alors prenez garde, dit l'Éternel Dieu. Zany no antony natokan'Andriamanitra hoe tsy maintsy ho zana toetra reo zanak'Israely mba hafantarany fa izao Jehovah Andriamanitra no miatoka ny fiainany rehetra. C'est pourquoi l'Éternel Dieu a fait passer les Israélites par des épreuves pour qu'ils sachent que Dieu est la source de toutes leurs bénédictions. Mitovy amin'izany akeo isika taranaka ankehitriny. Il en est de même pour nous qui sommes de la génération actuelle. Hampandalovin'Andriamanitra fitsapan-toetra isika. Dieu nous fait passer par des épreuves Satria misy zavatra be dia be tian'Andriamanitra ananarana antsika. parce que Dieu veut nous enseigner beaucoup de choses. Misy zavatra be dia be tian'Andriamanitra hitondrana antsika. Dieu veut nous conduire dans beaucoup de choses. Ary zany no antony toka Petera nilaza ao Petera voalohany toko fahaefatra andiny faharoa ambin'ny folo. Et c'est pourquoi Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 12, Zao ny teny nataon'i Petera manao hoe ry malala aza gaga no ny fihizan-toetra mamay izay mahazo anareo ho fihetsapahatoetra. Pierre a dit, mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Le nambarako tery aloha tsy mahafinaritra fitsapahatoetra. Ce n'est pas agréable de traverser des épreuves. Le nambarako tery aloha mampahory fo sy mampijaly saina fitsapahatoetra. Comme je l'ai dit au début, cela nous fait souffrir et cela fait souffrir nos pensées. Fa quand ny nous nambara traversons. Petera indray tena mamay ny fitsapahatoetra. Mais Pierre a dit que les épreuves sont comme une fournaise. Dia Petera hoe aza gaga amin'izany ianareo taranaka ankehitriny. Et Pierre dit, ne soyez pas surpris, vous actuellement. Satria tsy maintsy ampandalovin'Andriamanitra fitsapahatoetra ny olon'Andriamanitra rehetra. Parce que Dieu doit faire passer par des épreuves le peuple de Dieu. Fa ny mampahery ry hava ny fitsapahatoetra tsy hoe mandrapahafaty. Mais ce qui est encourageant, bien-aimé, l'épreuve n'est pas éternelle. Fa ny fitsapahatoetra dia mandalo sy miserana. Mais l'épreuve passe tout simplement. Fa izao no vaovao mafaly aoriana fitsapahatoetra. Mais voici la bonne nouvelle après l'épreuve. Ao anaty fitsapahatoetra ka hoe mahay misaotra an'Andriamanitra le olon'Andriamanitra. Pendant l'épreuve, si le peuple de Dieu sait remercier Dieu, Raha mahay manao an'izany ny olon'Andriamanitra si le peuple de Dieu sait le faire, dia faly be mihitsy ny any an-danitra.
Tout le ciel est dans la joie. tena ravoravo ny any an-danitra Ils sont dans l'allégresse. ka ny fanentanana anentanako anareo dia izao Et voici ce que je vous encourage à faire. ho anareo rehetra zay toka eto ka mandalo fitsapato-ety Pour vous tous qui êtes ici et qui traversez des épreuves, tandremo ny kivikivy prenez garde de ne pas vous décourager. tandremo ny mamoy fo Prenez garde de ne pas ny tokony désespérer. ataontsika rehetra dia izao Ce que nous devons faire, c'est ceci. manao vavaka be foana Priez toujours ary ataovy mipololotra foana antsika ny fisaorana an'andriamanitra et que les actions de grâce sortent de notre cœur. arao ny nataony job Fais comme Job a fait. tao anatin'ny fotoana fo matsy Parce qu'en peu de temps, dia fokana tanteraka ny arenany job rehetra Job a perdu toute sa richesse. notokafandreo fahavalo ny arenany job ary dia nofongariny 100 isanjato L'ennemi a pris les richesses de Job à 100%. mafy be mihitsy ny zavatra nandalovany job tamin'izany fotoana izany Ce que Job a traversé était vraiment très dur à cette époque. dia reo namany job moa tsy razainy intsony fa tena naniesoeso sy ny ampangazy Et les amis de Job se sont moqués de lui et l'ont accusé. fa inona nefa no nataony job avy eo tao anatin'izany Mais qu'est-ce que Job a fait pendant ce temps-là? nivavaka job Job a prié. nivavaka tamin'andriamanitra foana job Job a continué à prier Dieu. nisaotra an'andriamanitra job Il a remercié Dieu. nisaotra an'andriamanitra foana izy Il a toujours remercié Dieu. ataoko efa kitsika ny voalaza ao amin'ny job toko voalohany andeny faharoapolo ka hatramin'ny dia faharoambyroapolo Lisons ce qui est écrit dans Job chapitre 1, versets 20 à 22. dia nitsanga ny joba ka nandrovotra ny lambany ary nanaratra ny lohany dia niapoka tamin'ny tany ka nyakohaka sady nanao hoe nitanjaka no nivoaka avy tany akiboniny ary mitanjaka no iverenako any ankehitriny jehova no nanome jehova no nanaisitra isaorana ny anara jehova andimy faharoambyroapolo tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota joba nataony zavapady ny nanometsiny an'andriamanitra Job se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre, se prosterna et dit, « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Dans tout cela, Job ne pécha pas. Il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. nosoratana zany tantarany job izany mba entina mananatra antsika fiangonana eto androndrakely Cette histoire de Job était écrite pour nous donner une leçon à nous qui sommes à Ndrondrakely. raha mandalo fitsapato-etra ianao amin'izao taona 2024 izao Si tu traverses une épreuve en cette année 2026, ataovy zay nataony job fais comme Job a fait. asa kivikivy na mamoy fo Ne sois pas découragé ni désespéré. ataovy manandanja aminao ny fanaovana vavaka eo natren'andriamanitra Continue toujours à prier devant Dieu. ary ambon'izany ataovy mipololotra fisaorana ny ao anatin'ny fonao ao Et par-dessus tout, que les actions de grâce sortent de ton cœur. fa fa ny an-danitra andriamanitra no manara-maso ny fiainanao Parce que du ciel, Dieu regarde ta vie. fa raha manao an'izany ianao dia ho akasitran'andriamanitra Et si tu fais cela, Dieu va t'agréer. fa ity le vaovao mafaly nambarako taminareo Mais voici la bonne nouvelle que je vous ai dit. ao raha ao anaty fizantoetra ianao ka maharitra tsara dia izao Si tu es dans l'épreuve et que tu es persévérant, ho fitahina ny fiainanao ta vie sera une bénédiction. ho tsara fiafara ianao Tu auras une bonne fin. ahoana ho petera Qu'est-ce que Pierre a dit? petera voalohany toko faefatra andiny fatialambe folo 1 Pierre chapitre 4 verset 13. faraky ny ombonanareo fijaliana amin'ny kristy no le fitsapato-etra dia mifaly satria nahoana satria ho asehoan'andriamanitra ny voninany aminareo Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. tsy maintsy tsara fiafara foana ny olona zay nandalo fizatoetra ka naharitra tamin'izany
Ceux qui ont traversé des épreuves et qui ont persévéré jusqu'à la fin auront toujours un bon dénouement. Ianao ekeny fitorana vavolombelona nataon'i Davida ao amin'ilay salamy fahaenina amby andiny fafolo ka hatramin'ny andiny faharoa ambin'ny folo. Écoutez le témoignage de David dans Psaume chapitre 66, versets 10 à 12. Fa efa nizato etranay ianao Andriamanitro, efa nanadio anay ianao tahaka fanadio volafotsy amemy, efa napitra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nanisy eta mavetrana teo ambalanay ianao, efa nampandeha ny olona nitsika lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay. Fa zao vao mafaly hoy Davida, fa nitondra anay nivoaka ho afitahina matretrika ianao. Voici ce qui est écrit. En effet, tu nous as mis à l'épreuve, ô Dieu. Tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans un piège. Tu as mis sur nos reins un fardeau pesant. Tu as fait monter des hommes sur notre tête. Nous avons traversé le feu et l'eau. Mais voici la bonne nouvelle. Tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Rifikonana malala toka manarika ty fotoana ity. Chère assemblée qui assistait à ce culte, Raha maharitra tsara isika rehetra manoloana ny fitsapan-toetra si nous persévérons jusqu'au bout devant les dia ho épreuves, tanteraka amintsika ny teny nataon'ny Petera. la parole de Pierre va se réaliser dans notre Ahita ny vie. voninahitran'Andriamanitra isika. Nous allons voir la gloire de Dieu. Ho tanteraka amintsika ny teny nataon'ny Davida. La parole de David va se réaliser dans nos Hamoaka vies. antsika rehetra ho afitahina matretrika Andriamanitra. Dieu va nous faire conduire dans de grandes Ary mino bénédictions. aho fa tsy amin'ny taona ho avy na amin'ny roa taona zany fitahina matretrika izany fa amin'ny ty taona diavintsika ity. Et ce ne sera pas l'année prochaine ou dans 2 ans, mais ce sera cette année-ci. Zay rehetra mino an'izany oky tehaka mafy dia mafy izy. Que tous ceux qui croient cela acclament très fort. Tadidinareo ihany koa akamba ny tantaran'i Abrahama. Vous souvenez-vous de l'histoire d'Abraham? Voalaza amin'ny boky Genesis toko faharoa amby roapolo ao. Il est écrit dans Genèse chapitre 22. Zao ny voasoratra andiny voalohany. Voici ce qui est écrit au verset 1. Ary rehefa afaka izany zavatra izany dia nizan'Andriamanitra toetra i Abrahama. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. No zan'Andriamanitra toetra ihany koa i Abrahama. Dieu a aussi mis Abraham à l'épreuve. Ny tantaran'i Abrahama ma tsy dia tahako izao. L'histoire d'Abraham, c'est ceci. Taloha nanompo sambo be mihitsy i Abrahama. Avant, il pratiquait l'idolâtrie. Tena nanompo sambo be mihitsy izy mianakavy. Il pratiquait vraiment l'idolâtrie, Abraham et toute sa Zany hoe famille, reo ray aman-dreny reo razambeny zany. c'est-à-dire ses parents, ses ancêtres. Tateoriana tapa-kevitra i Abrahama fa hitodika amin'Andriamanitra. Et plus tard, Abraham a décidé de se tourner vers Dieu. Hoy izy tao anatiny, Il a dit en lui-même, resy lahitra aho. je suis convaincu, Tena resy lahitra aho. je suis vraiment Fa misy convaincu Andriamanitra. que Dieu existe. Andeha hanompo an'io Andriamanitra io aho. Je vais servir ce Dieu. Dia ilay Andriamanitra anarana zao rehetra izao. C'est le Dieu qui a créé toutes choses. Ary iotra lavitra no zay nataoko tamin'ny fanompona sapy no ataoko amin'ny fanompona an'io Andriamanitra io. Et je vais servir ce Dieu mieux que j'ai servi les idoles. Ary tena nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fondrehetra tokoa i Abrahama. Et il a vraiment servi Dieu de tout son cœur. Zay rehetra notakin'Andriamanitra taminy dia nekeny zay nakatoaviny avokoa. Tout ce que Dieu lui demandait, il a obéi, il l'a réalisé. Faly be mihitsy Andriamanitra nahitany Abrahama nanana toetra sy dem-panahy tahaka izany. Dieu était vraiment dans la joie de voir Abraham avec un tel comportement. Dia hoy Andriamanitra hoe ho zahako toetra ty lehilahy ity. Et Dieu a dit, je vais mettre cet homme à Hoe l'épreuve atriaza ny tena fitiavany ahy. jusqu'où est-ce qu'il m'aime, Hoe atriaza ny tena faharetany eo amin'ny fanompona. jusqu'où est-ce qu'il va me servir, Hoe atriaza ny finoany sy ny fankatoavany ny teniko. jusqu'où ira sa foi et son obéissance à ma parole. Ho zahako toetra i Abrahama. Je vais le mettre à l'épreuve. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, Et Dieu a dit à Abraham, manana zanaka latokana ianao ankehitriny. tu as un fils unique maintenant. Ome ho ahy io zanako latokana io atao fanatitra ho ahy any amin'ny tendrombohitry Moria. Donne-moi ton fils unique et offre-le-moi en holocauste sur la montagne de Moria. Zavatra tena sarotra be mihitsy no nangatan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama.
C'était quelque chose de très difficile que Dieu a demandé à Abraham. tsy manajanaka fa tsy tokana izy Il a fait seulement un fils. tena tiany io zanan'ilay tokana io Et il aimait vraiment son fils unique. kanefa izao indray angatan'andriamanitra mba atao fanatitra any an-tendrombohitra Et maintenant, Dieu demande son fils pour qu'il l'offre en holocauste sur la montagne. dia ina ho ianao no nataony abrahama Et qu'est-ce qu'Abraham a fait à ton avis? nanapa-kevitra izy fa andeha arak'izay notakian'andriamanitra taminy Il a décidé d'obéir à Dieu. netiny nakany an-tendrombohitra tokoa ilay zanan'ilay tokana Il a emmené son fils unique sur la montagne. dia namboary ny altara Il a préparé l'autel. dia nalain'ilay zanan'ilay kely Et il a pris son petit garçon. no fatorany tady Il l'a attaché dia napetrany eto ambonin'ilay altara et il l'a mis sur l'autel. dia nalain'ny abrahama ny antsy Et il a pris le couteau dia nivavaka izy et il a prié. araka tenao andriamanitra io Seigneur Dieu, atolotro fanatitra ty zanako ity je t'offre mon fils en holocauste. raha mbola nivavaka sy nananga ny tanany misy antsy iny izy Pendant qu'il priait encore et qu'il a levé sa main avec le couteau, niatsoatra avy any an-danitra andriamanitra tsy to Dieu a appelé du ciel. ry abrahama ô aza maniditra ny tananao amin'ny zazalahy ianao Abraham, Abraham, ne fais rien sur l'enfant. afa-ty an-danitra aho no mahitanao fa olona matahotra an'andriamanitra ianao Du ciel, je vois que tu crains vraiment Dieu. ka dia nakatoavinao ny teniko Et tu as obéi à ma parole. tena matahotra ahy ianao Tu me crains vraiment. tsy narovanao ny zanakao Tu n'as pas épargné ton fils, fa nomenao arabaky teny mais tu l'as littéralement donné. vetivety eo dia nisy ondrilahy teo akaikiny abrahama À l'instant même, il a fait un temps à côté d'Abraham. dia iny ondrilahy iny no natao fanatitra ny solony zanany Et Dieu l'a donné en holocauste à la place de l'enfant. dia avy eo nanao fianianana mihitsy andriamanitra Et après, Dieu a juré. rehefa voazatoetry abrahama dia nanao fianianan'andriamanitra Après l'épreuve d'Abraham, Dieu a juré. hoy andriamanitra hoe teny ho tahiko be mihitsy anao ry abrahama Dieu a dit, je vais vraiment te bénir en abondance, Abraham. tena ho tahiko be mihitsy ianao ry abrahama Je vais te bénir en abondance, Abraham. maro dia maro ny tararakao ary abrahama Je vais accroître ta descendance, Abraham. ary amin'ny alalanao no hitahiko ny olona rehetra zay mino ahy sy zay manompo ahy hoy andriamanitra Et à travers toi, je bénirai tous ceux qui croient en moi et qui me servent, dit Dieu. ry avana malala manatrika zao fotoana izao Bien-aimé qui assistait à ce culte, zay rehetra maharitra manoloana fitsapan-toetra ataon'andriamanitra tous ceux qui persévèrent pendant l'épreuve donnée par dia Dieu, tsy maintsy any olon'andriamanitra voninahiny izy Dieu leur montrera sa gloire. tsy maintsy hoentin'andriamanitra fitahina matetika tahaka ny davida izy Dieu le conduira dans une grande bénédiction. ary comme amin'ny anarany David. jesosy tsy maintsy ho tahina tahaka ny abrahama izy Et au nom de Jésus, il sera béni comme Abraham. fa ao anaty fony teny Et entre parenthèses, dinio no momanao manokana sache ce qui concerne ta io fille. olana io olana sy ady atrehanao io ve Les problèmes et les combats que tu affrontes, fitsapan-toetra avy amin'andriamanitra ve no aton'izy io est-ce que c'est une épreuve qui vient de Dieu? sasanatria vokotry ny fahotanao sy ny toe-panahinao ratsy no aton'izy io Ou bien est-ce que c'est le fruit de ton péché et de tes mauvais comportements? raha ohatra ka avy amin'ny fahotana sy ny toe-panahinao ratsy no natoka ny olana sy ny adina tianao dia hoy aho hoe mibeba amin'andriamanitra Si cela vient de ton mauvais comportement ou de tes péchés, tu dois te repentir devant Dieu. rehefa manota amin'andriamanitra matsy ny olon'andriamanitra rehetra Parce que quand le peuple de Dieu pêche devant Dieu, rehefa ratsy toe-panahy ny olon'andriamanitra rehetra quand le peuple de Dieu a de mauvaises attitudes, dia misokatra ny lalana afandevony miditra mitondra olana mitondra ady mitondra zavatra sarotra il y a un accès qui s'ouvre pour le diable pour te donner des problèmes et des difficultés dans ta vie. zay ilay nahazo ny zanak'israely no tantariko taminareo ty ary aloha C'est ce qui est arrivé aux Israélites, comme je vous l'ai raconté. fa raha ohatra kosa tena fitsapan-toetra le izy Mais si cela est vraiment une épreuve, dia hoy aho hoe aza kivikivy zany ianao je te dis, ne te décourage pas. aza miemitra ianao Ne te décourage pas. aza miala miny fanomponan jesosy ianao Ne quitte pas Dieu. toy izy mandrakariva ny faloratenanao ho an'andriamanitra Continue toujours à te consacrer pour Dieu. toy izy io ny fanekenao ho an'andriamanitra
Continue ton alliance avec Dieu. toizy ny fankatoavanao ny teniny Continue à obéir à sa ary parole toero ny devoly ratsy toetra et oppose-toi au diable. fa ny devoly tsy mitsatra miapanga matsy Parce que le diable ne cesse pas de t'accuser. fa nampy zany manana finoana fahoriana fitsapa-toetra ho tahina ianao À part cela, et la foi qu'après l'épreuve, tu seras béni. ho tahina tahaka davida ianao Tu seras béni comme David. ho tahina tahaka ny joba ianao Tu seras béni comme Job. ho tahina tahaka ny abrahama ianao Tu seras béni comme ho Abraham. tanteraka amin'izay manao amenna mafy be Cela se réalise pour tous ceux qui font Amen. ary akoatran'izany a oataon'andriamanitra fitaovana ho pampahiry ny hafa ianao Et à part cela, Dieu va t'utiliser pour encourager les autres. andao ary tsika rehetra amin'ity androandroany ity hiaraka anao vavaka Maintenant, nous allons tous prier. dia ho azay matsapa hoe nanota izy na ratsy-panahy izy zay no antony matoka le ady olana zavatra sarotra eo aminy dia ho ia hoe mibeba ianao ary aza miverina amin'izany itsony Pour ceux qui ressentent que vous avez péché ou avez de mauvaises attitudes, que c'est la raison de votre problème maintenant, repentez-vous et ne revenez plus à cela. raha miaiky mifahotanao ianao dia vonina ny amelaneloko ao andriamanitra Si tu te repens, Dieu est prêt à te pardonner. ary ho sakanany ny fanoisany devoly ny fitondrana olana sy ady ary zavatra sarotra eo amin'ny fiainanao Et il va empêcher le diable de donner des problèmes et des difficultés dans ta vie. fa raha tsapanao kosa fa fitsapa-toetra no antony olana sy ady atreanao io Mais si tu sais que l'épreuve est la raison de tes problèmes et de tes difficultés, dia mafisa otraniatrany ny falororantenana ho an'andriamanitra consacre-toi toujours à Dieu. asehon'andriamanitra fa vonina hivavaka mandrakariva ianao Montre à Dieu que tu es toujours prêt à prier. ary asehoan'andriamanitra fa ianao dia tena an'andriamanitra zato isanjato ary tsy vadika aminy Et montre à Dieu que tu lui appartiens à 100% et que tu ne vas pas le trahir. andao ary hivavaka tsika rehetra amin'izao fotoana izao Nous allons maintenant prier. raha sitrakao atsaka ny tananao havanana Si tu veux bien, lève ta main droite dia andao hivavaka amin'ny fotsika rehetra isika araka ilay nambarako teo et prions de tout notre cœur. samy manokatra ny vava ny aza izy Ouvrons notre bouche. samy mivavaka isika rehetra Prions tous. ho anareo izay any atokantrano any ankoa Pour vous qui êtes en ligne aussi, afaka manao vavaka tahaka izao ataona izao ianareo vous pouvez prier comme nous ici. atavy amin'ny fonao rehetra ny vavaka irantsika manao Prie de tout ton cœur. sitrak'andriamanitra ny hiay antsika rehetra amin'ity taona ity Dieu veut nous bénir tous cette année. ho arak'izany ane ny fiainantsika rehetra Que notre vie soit ainsi. samy mivavaka sika rehetra tompoko Prions tous. toy izy mivavaka ry fiangonana amafiso ny faloranao ny fiainanao sy ny mombanao rehetra fa ianao dia ho an'andriamanitra amafiso ny faloranao ny fiainanao rehetra fa ianao dia ho an'andriamanitra raha nanota moa ianao dia saka tanandro fa zao dia zao ihany dia mibeba raha ratsy toetra sy ratsy toe-panahy ianao azaka tanandro fa zao dia zao ihany dia mibeba fa raha tsapanao fa fitsapa-toetra tahaka nazo anjobany nazo anao dia misaoran'andriamanitra taova misaorana ary manana finoana fa andriamanitra aneo ny voninahiny amintsika rehetra toka eto toy izy mivavaka toy izy mivavaka toy izy mivavaka toy izy mivavaka roa le devoly zay miampanganao tahaka zay nataony tamin'ny joby roa izy roa tanteraka amin'ny anaran'i jesosy
roe tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Araha matsapa ianao fa takana devoly tsotro zao ny maso anao roe le devoly toero izy toero izy toero tanteraka toero tanteraka toero tanteraka. Toy izy mivavaka ao. Manginy isika angatako apetra amin'ny fonao tananao. Andriamanitro ny famindramponao any ho aminay fiangonana rehetra manarika eto sy ireo namanay manaraka izao fotoam-pivavahana izao any amin'ny tanàna misy azy hatrany ampitan-dranomasina. Ny famindramponao ane ho aminay rehetra tokoa ho andre zao niaiky ny fahotana, niaiky fa nanota izy, niaiky fa ratsy toe-panahy izy ka tapa-kevitra hiala amin'izany avalao ny eloka vitana ary vonjeo izy ho afaka amin'ireo olana sy ireo ady ary ireo zavatra sarotra natrehany. Asehoy fa tia azy anao Andriamanitra, tia ny tsiraray avy anao. Ho andreo zay fitsapatoetra kosa no anton'ny olana sy ny ady ary ny zavatra sarotra eo amin'ny fiainana, tia azy anao. Efa manomana andreo fitahina, ireo fahasoavam-be, ireo avenira tsara ianao amin'izao ore izao. Ary ho efainao eo amin'ny olonao zany tahaka izay fa nataonao tamin'ny Davida ka nijoroany vavolombelona fa nitondra azy tamin'ny fitahina mandretrika anao, tahaka izay fa nataonao tamin'ny Joba ka ny fiafaran'ny fiainana dia tsara lavitra no teo aloha, ary tahaka izay fa nataonao tamin'ny Abrahama ka nanaovanao fianianana fa hotahina be mihitsy izy sy ny taranany. Zany no hitranga amin'ny fiainana fiangonana amin'ny taona 1922 ity. Misaotra ny amin'ny afatra izay nomenao anay. Misaotra Tompo. Halleluia, halleluia, amen. Ho fankasitratsika an'Andriamanitra, ndao hiaraka ety mafy dia mafy izy.